Raikitra ny savorovoro teto amin'ny Fokontany Ambohimahitsy, commune Ambohimangakely, district Navaradrano Androany. Fifanolanana io amin'ny mponina manoloana ny resaka fifidianana sefo Fokontany. Mizara roa ireo mponina, ny andaniny makasitraka ny valin'ny fifidianana natao, ny ankilany mitsipaka sy mitaiky amerianana ny fifidianana. Ho an'ireo mitsipaka, tsy nangarahara ary tsy tomombana ny fifidianana natao. Le fifidianana teo aloha zany tsangatanana hoe safidy aminazy rola. De rehefa safidy aminazy rola de fanteny le komite teny manatena soa hoe olona ireo. De olona teny manatena soa zany nanabetsaka le tsangatanana. De lasa resy zany le anankiray nefany tsy hoe resy an'izay. De hoe tamin'ny samy suspendu le izy. Azonao hoe samy atao suspendu de le adjoint no mitondra de tsy haiko ndray zay nampiovan'le décision. Izy rola fa niangatanay fotsiny aloha tonga de olona vaovao nirotsaka hofidiny le vahoaka ke zay mety am'le vahoaka am'le olom-baovao. Ho an'ireo makasitraka, efa natao ny fifidianana ka izay voafidin'ny mponina no tokony tantana ny Fokontany. Efa natao fifidianana teny amin'ny Fokontany, efa natao ny tsangan'olona mihitsy le izy. Anankiroa le président de efa teo daholo ny vahoaka de efa hoe izy antinareo. De vatan'olona mihitsy na isaka hoe iza maka mesera zaiva, iza maka mesera zerara, razaiva lan'olona. Petraka izy. Lanka, lany matoy izy mipetraka ao. Lany. Lanka. Efa lany. Anareo le tsy makafy an'le laninay tompoka azafady. Raha ny fanazavana, efa ho 30 taona io sefo Fokontany io no teo amin'ny toerany, izay efa nahazo azy taona. Tapaka fanilevitra no hitondra ny Fokontany tamin'ny faran'ny taona teo, tsy nanaiky fanapiakatra ilay filoha voalohany, nataony fifidianana ary lany izy. Izao nitondra amin'ny fifanonanana eo amin'ny samponina izao. Andrasana ny fandraisana andraikitra avy amin'ny manam-pahefana eo anivon'ny distrika miay ity Fokontany ity. Manamafy izao tranga izao fa mbola maro ny tsy fahatomombanana eo amin'ny resaka fifidianana eto amin'ny firenena, na filoham-pirenena, na ben'ny tanàna, na solombavam-bahoaka, na hatramy sefo Fokontany. Ilaina ny fanatsarana sy ny fanovana ny rafitra rehetra misy, ialana amin'ny tranga toy izao. Ny toetra rao Ambohimahitsy, izay efa mihamafana.